Antsika dia resaka mahakasika ny ala-vadim-boly na mety ihany koa hoe voly vadinala. Ny ala-vadim-boly moa zany dia ny fampiarahana ny voly hazo na ny hazo amin'ny voly mahazatra. Ato amin'ny tanimbolin'ny Andriamatoa Tolotra moa zany antsika miarahaba anao tompoko. Afaka mba hazavanao anay ve hoe ahoana ny fomba hisafidianana ny tany natanterahana ity lamina ala-vadim-boly ity? Le tany ala-vadim-boly dia mety azy aby, fa ny nenahy moa zany no safidiako ato anatin'ity toerana misy rano. Tiana fantatra hoe hazo tokony ahoana no mety amin'ny fanaovana ala-vadim-boly, sy ny hoe voly tahaka ny ahoana no mety tsara amin'ny fanaovana ala-vadim-boly tahaka izao. Mety amin'ny ala-vadim-boly zany dia ianao no misafidy anazy. Fa voalohany aloha zany dia ireo firafitrin'ireo hazo hoe inona no singa hoentiny, ohatra ny amin'izany le hoe mametraka ny hazo legumineuse toy ny hoe thé fruitois na sesbania, ihany koa ny hazo manome voankazo, dia ireo fakana fanafody ho an'ny biby fiompy na ho an'ny olombelona. Hazo mety tazona ny fahalonahan'ny tany no tsara kokoa napetraka eo amin'ny ala-vadim-boly. Ireo hazo manisana ravina maina bebe kokoa zany no tsara tena dirina ao. Ny fomba fanatanteranareo an'ity ala-vadim-boly ity, fametrahanareo an'le hazo ao anatin'ny tanimboly. Ny fikarakarana azy ity moa zany dia nitomboka tamin'ny fanaovana pipiniera. Avy eo namboly an'le zanakazo, dia rehefa nambolena izy io dia nasiana elanelany mba hiasian'le écartement eo amin'le toerana afaka hambolena ao ambany. Eto amin'ny toerana ity zany no ahitantsika taratra ny fampiarana ny agroecologia. Ny ala-vadim-boly miavaka kely satria hitantsika eto daholo na ny voly manaraka ny tsipy, ny rabo na courbe de niveau, ny lava-drano, izany koa ahitantsika ny fampiarana ny fefivelona izay atao manodidina ny tanimboly. Ala-vadim-boly amin'ity toerana ity aho dia nasiako courbe de niveau. Ny courbe de niveau moa dia magnamora ny fitojakojana azy sy hitazona rano rehefa misy ny haitany manondraka ny voly. Nasiako canal ihany koa magnelagnelana an'io toerana io mba tsy hisorena loatra ny rano, ny tany rehefa tonga ny ranorana, ary mitoby eo ny rano rehefa avy ny orana dia moramora ho ahy ny mikarakara ny famboleko. Nasiako fefivelona koa ty toerana ity mba hanalokaloka ny famboleko sy azahoako manao compost rehefa lehibe ny hazo. Inona ny hitanareo hoe tombontsoa mampiavaka azy ity raha oharina amin'ny fomba famokarana tsotra na mahazatra? Izy aloha dia tena mampiditra zezika firy ao anatin'le tany, mamokatra mandavan-taona. Inona indray zany ny manano sarotra tamin'ny fanatanteranareo azy ity? Fisafidianana an'ireo hazo napetraka. Hitantsika teo zany fa azahoana vokatra maro isan-karazany ny fanaovana ny ala-vadim-boly. Antsika tatsaha namako zany mba hiditra amin'ity sehatry ny ala-vadim-boly ity satria misy tokoa ny tombontsoa mivantana aminao amin'le izy. Magnentana antsika rehetra hampiasa ny teknika maromaro ao amin'ny ala-vadim-boly fa azahoana tombontsoa betsaka ho antsika ao amin'ny tokantrano.